Ary Daniela ny tao am-pony tsy handoto ny tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny an'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony, ka dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapy izy mba havelany tsy handoto ny tenany. Daniela toko voalohany andiny fahavalo. Ao anatin'ilay loha hevitra mahakasika ny fanavaozana ara-pahasalamana ihany isika, satria zava-dehibe io fahasalamana io, tena zava-dehibe. Na ny olona ambony, na ny manam-pahaizana, ny manam-pahefana, ny manam-pahalalana dia tena voakasika io fahasalamana io. Misy tantara anankiray ao misoratra masina, tantaran'i Daniela zany, ao amin'ny Daniela toko voalohany misy any izy io. Rehefa babo tany Babilôna izy ireo, i Daniela sy namany moa zany, le olona tena manan-tsaina indrindra tany amin'ny firenena Israely, firenena Hebreo, dia rehefa babo ny zanak'Israely dia nentin'Andriamanitra, nentin'ny Babilôniana ho andevo izy ireo mba ho ampianarina, mba hanondrotra ny lazan'ny Babilôniana. Dia rehefa tonga tao ny tampany mpanjaka Daniela sy namany, dia hoy ny mpanjaka hoe mba ahafahantsika miara-mifalifaly, raha izay zany ny andikako azy, dia mena ny sakafo mpanjaka ianareo. Dia ny sakafo hanimpihy, ny endasina, ny hena ritra, ny divay. Dia hoy Daniela hoe tsia na andà mihitsy izy ireo, omeo anay ny hanikotrana, ary izaho toetra amin'izany zay, afaka folo andro dia ho hitanareo. Ary rehefa natao tokoa zany dia nisandratra ho amin'ny ambony indrindra i Daniela ny nofy izay tsy voazava ny mpahay fahitana Babilôniana, ny olon-kendriny Babilôniana, ny mpiskidy sy ny mpanandro, tsy hain'ireo no hazavaina, dia nazavain'Andriamanitra tamin'ny Daniela. Ry namana, ny olona miaina amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana dia omen'Andriamanitra fahazavan-tsaina goavana, tsy takatry ny saina mihitsy. Andininy fahavalo amin'ny Daniela toko voalohany. Ary Daniela ninita ao am-pony tsy handoto ny tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny an'ny mpanjaka, na tamin'ny divay izay fisotrony, ka dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapa izy mba havelany tsy handoto ny tenany. Zahay tsy hihinana an'io, tsy hihinana ny sakafo mpanjaka. Tena fiekana goavana angeny nataon'i Daniela ary namany hoe ny an'ny mpanjaka fa omenao anao dia ianao mandà. Tena sa reto olona ireto, inona no antony? Satria aneo ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakafo. Ny tanjaky ny ati-doha no ahafahana mieritreritra lalina, tsy maintsy hitarina ny saina amin'ny famahana olana sarotra sy fifehezana izany. Raha tsy izany dia mihena ny herin'ny saina sy ny fahafahana mieritreritra. Ary ny saina no tokony amorona, hiasa sy hikaroka mba hampitombo ny tanjany sy ny heriny. Ary raha tsy kolokoloina ho salama ny vatana amin'ny alalan'ny sakafo ampy sy be otrikaina, dia tsy mahazo anjara sakafo ahafahany miasa ny ati-doha. Amin'ny alalan'ny sakafo ho antsika no hanatanjahana ny ati-dohantsika sy ny vatantsika. Aiza ny tena misy ny sakafo? Ao amin'ny sakafo ara-pahasalamana izay nomen'Andriamanitra. Ary rehefa omena sakafo ara-pahasalamana ny vatantsika sy ny ati-dohantsika, dia ho tovanan'Andriamanitra hery sy fahalalana ihany koa, ka hitombo olona manan-tsaina isika. Ny ankamaroan'ireo tsindrin-tsakafo izay hoantsika ankehitriny, desera zany dia mitaky fanomanana be dia be, kanefa dia manimba ny fahasalamantsika. Ireo karazana desera moderna, tsindrin-tsakafo amboarintsika ankehitriny dia be fanomanana, be zavatra be dia be atao anatiny, ao ireo produit chimique izay atao ao anatiny izy ireny, kanefa dia izao mety hahasoa ny fahasalamantsika ve? Ny saina dia tokony hazonina hifohatra any amin'ny alalan'ny asa vaovao sy mitaky ezaka ary fifantohana. Ny saina dia kolokoloina ho amina asa vaovao ary misy fifantohana, ezaka. Ahoana ny hahatrarana an'izany? Raha tiantsika ahomby ny saintsika dia izao, amin'ny alalan'ny sakafo atanjaka ny saina, ary ho tia karokaro zava-baovao dia mila fifantohana ihany koa amin'ny zavatra atao, ary manatanjaka ny saintsika izany toe-javatra izany. Ny fahazaran'ny ratsy dia tsy mampihetry ny fanahy fotsiny ihany, fa manimba ny saina ihany koa. Ny sakafo tsy ara-pahasalamana dia tsy mampihetry ny fanahy fotsiny, fa manimba ny saina, manadombo ny saina. Ilaina ny fahazotoana mianatra, ilaina koa ny fahazotoana miasa mafy. Ny asa ara-batana miaraka amin'ny fifantohana
amin'ny zavatra atao sy mahasoa dia fitsipika tokony arahina eo amin'ny fomba fiaina. Averiko indray mandeha. Ny asa ara-batana miaraka amin'ny fifatoan'ny saina dia fitsipika mahasoa eo amin'ny fomba fiaina. Asa ara-batana, ara-pahasalamana dia mahasoa ny fitomboana ara-tsaina. Ary arahina eo amin'ny fomba fiaina izany. Mimankamamy an'izany isika ary hiteraka vokatra tsara eo amin'ny maha-olombelona antsika. Sakafo mahasoa ny saina, fanavaozana ara-pahasalamana. Ho tanteraka aminao zany hivavaka isika. Misaotra tompo tsara ô. Mamerimberina hatrany ianao fa manan-danja ity fanavaozana ara-pahasalamana ity. Reseo lahatra izahay mba hanaraka ny tari-dalana omenao mba ho salama ara-tsaina, ara-batana ary ara-panahy, ka hitombo amin'ny ambony indrindra. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.